fa mbola vao mahakasika ny orinasa mpifandraisana izay ihany moa nampafantarina ny Orange Madagascar androany sy ireo mpiara-miombonantoka aminy ny valiny ilay lalao fifaninanana application mobile mpifaninana mendrika roa avy amin'ny sokajy roa samihafa tao anatin'ny lalao ary moa no nitendren'ny mpitsara tao anatin'ny izay hoarantsika ny tatitra. Nampafantariny Orange Madagascar sy ireo mpiara-miombonantoka aminy hiotolakandro ny anarandreo mendrika indrindra tamin'ilay fifaninanana application mobile. Mpifaninana mendrika indrindra roa avy amin'ny sokajy roa samihafa no notendren'ny mpitsara. Fantatrary fa amin'ny sokajy Univers Jeune dia nahazo ny laharana faharoa i Johnson Mikaia Raelson application Safe SMS ary voalohany kosa i Arjon Ravelindrina tamin'ny namoronan'ny application TX Tag. Les applications TX Tag zany application natokana ho ana smartphone Android dia le fomba fiasany mitovy amin'ny gestionnaire na SMS native ao anatin'le Android zany le izy fa rehefa manao lecture dia mamadika an'le abréviation ampiasain'ny tanora amin'izao fotoana reny hoe par exemple hoe BCR dia rehefa manao lecture à partir de l'application TX Tag zany dia vadika ny sahala hoe bonjour le BCR ohatra 586 tonga dia vadika ny hoe je t'aime dia na ny inverse an'izay raha ohatra ka misy olona manao hoe bonjour dia afaka vadika ny hoe BCR le izy. Nanomanana an'le izy zany eo amin'ny 3 semaines teo 3 semaines. Amin'ny sokajy utilité dans la vie quotidienne malgache kosa dia i Mora Fenso Razafy Mandimlaza namorona ny application fitantanana no voalohany. Antonio Ramarla namorona ny application Flash Credit no faharoa ary Luc Rabenarmanitra nandrafitra ny application SMS matselaka no fahatelo. Azo ampiasaina amin'ny finday Android 2.3 avokoa ireo application voalaza ireo. Ireo kajy mirindra izay voafantinareo moa zany satria androany ny fotoana lorana ny fanomezana ho an'ireo anankidimy izay voafantona izy ireo zany dia ho atsofoka any amin'ny atsotsika hoe smartphone izay hivoaka-tsy ho azy atao amin'ny Orange Madagascar. Raha efa hitantsika dia namoaka ny atao hoe Pixi ny Orange tamin'ny faraparan-taona tamin'ny 2013 teo. Antsoatsy kosa ny Orange zany dia amoaka ny Pixi 2 ny andiany faharoa amin'ny Pixi io izay smartphone mora indrindra maneran'izao tontolo izao ka ireo kajy mirindra anankidimy ireo zany dia ho atsofoka ao anatin'ireo Pixi ireo ary eny amin'ny fotoana anaovana ny Orange Expo dia afaka mampiseho antsika izany ireo mpifaninana anankidimy izay voafantina ireo. Notolorana Samsung Mini Galaxy S4 tablette 3G Wi-Fi ary internet mandritra ny herintaona ireo voalohany amin'ny sokajy tsirairay avy. Nahazo tablette 3G Wi-Fi sy internet herintaona kosa ny faharoa raha toa ka smartphone sy internet mandritra ny herintaona ny an'ny fahatelo.